masina misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta. Amen. Raha resy lahatra no mitiava maveo an'Andriamanitra. Mahazo toerana tompoko. Fotoana ny teny fotoana ny fitahian'Andriamanitra. Amen. Hitantsika amin'ny alalan'ny teny indray Andriamanitra alohan'ny harivo. Ny fanamasina dia tonga eo amin'ny fiainantsika voalohany nanome hery antsika. Ao anatin'ny hery izay nomeny fanamasina io izay zavatra rehetra ilaintsika momba amin'ny fiainana mba nitoe-panahy araka an'Andriamanitra moa izy Petera faharoa voalohany ny 9:7. Tsy fantatro hoe inona ny zavatra ilainao ara-materiel amin'ny zavatra hita maso eto amin'ity tanty. Tsy haiko hoe inona ny karazam-panasitrarana irinao avy amin'Andriamanitra ilainao mikasika Andriamanitra. Zao vaovao mafaly raha vantany voanany ray hery ianao dia efa tomombana ao anatinao izay zavatra rehetra irinao. Alleluia. Raha ohatra ka tsy miraisika io hery io dia tadidio etapisasarana tsy ahitambalinya izay zavatra rehetra hoentsika eo anatren'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra. Baiboly dia milaza fa ny fanomezan'Andriamanitra hery ny fanalahidy azahoantsika izay zavatra rehetra ilaintsika avy aminy. Petera faharoa voalohany 9:7 fa efa nomeny herin'Andriamanitra antsika zavatra rehetra momba amin'ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amen. Ka rehefa ao anatsika ka miraisika ny herin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra ao anatsika dia izay zavatra rehetra momba amin'ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia tonga tao anatinao tamin'ny fahateraam-baovao sy ny fandraisana ny fanahany nanomezany antsika ny hery io. Jona 1:2-20 izy ny ten'Andriamanitra fa zay nandray an Jesosy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Io hery io zany efa tonga ao anatinao dia mitondra ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho ao anatinao. Romanina 9:2-3 izay tsy niaro ny zanany natokana Jesosy io izay natolony mba hamonjy antsika tsy momeny miaraka amin'ny Jesosy mamem-ponakova ny zavatra rehetra tamin'ny fotoana nandraisanao an Jesosy nandraisanao zavatra rehetra ho ao anatinao. Ka ao anatinao zany ianao zao dia olon'ny fahafenona ara-panahy. Ny antony dia tsotra. Ny fahafenona ao anatinao dia ny zavatra rehetra izay ilainao momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia efa prezo ao anatinao tamin'ny fotoana vao nanoloranao tena ho an'i Jesosy. Saiko zao ilay isika dia mila rehefa avy nandray hery dia mila aseho amin-kevy. Avereny zao rehefa avy nandray hery aho dia mila aseho amin-kevy. Tsy possible ny hoe feno hery ianao nefa voafetra na azo sakanana na adino na sanatria ho feza situation sy ny tranga misy eto amin'ity tanty. Satria io hery io dia tiako mampafantatra anao herin'Andriamanitra izy io. Amen. Alohan'ny teny manariva dia tiako ianao nokatra ny fonao fa ilainao mihoatra lavitra noho ny faniriana amin'ny zavatra rehetra izay ilanao ny fikasen'Andriamanitra sy ny fanampiana maso ny fahatsapahanao ny fisiany hery io ao anatinao. Tiako ianao angataka amin'Andriamanitra ao anatin'ireny minitra andro anarivo na eo am-pitoerana ihany azy sokafo ny fonao. Andriamanitra aoka hatratra ny momba ray manontolo ny fahafenony hery io ao anatiko amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato zay vavak'izay ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Andro anarivo raha tonga eto izay dia fantatray fa fotoana manokana ananay fahatsapana ny fahafenony hery io ao anatinay andro anarivo. Mampatsiaro anay ianao mba anananay fahasahina ny ijoro ampatsiaro anao ny amin'ny fisiny hery io ao anatinay avy aminao. Raisiko ny fahafenony fanamasina raisiko ny fahafenony fanamasina amin'ny fahatsapana eo amin'ny fiainako andro anarivo. Ialako karazana fisalasavana sy tahotra rehetra ao am-poko fa ny fijoroako amin'ny fahatokina dia tanteraka amin'ny alala ny fahatsapana ny fahafenony hery io ao amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy tompo andro anarivo aoka
zay rehetra zay tonga eto proxy tonga ienja ny teny fanamanan'izany anapatsapana vity fivority fafenony oery tafotafo ao aminy ary moto miaraka amin'ny fahatsapam-pifaliana avy izy no ny fisiny oereo ao aminy amin'ny anarany Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Raha eo mena voninahitra manak'izay ny anaranao amin'ny anarany Jesosy. Amen. Alleluia. Imereo dia tadidio pahefana ibaiko ny zavatra rehetra mpinono manova ny zavatra rehetra misy ifanaraka amin'izay programa ankasitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zay mahatonga ny zavatra rehetra iara-iasa asoa ifanaraka amin'izay tian'Andriamanitra izy no manatokarany fahavalon-roapolo rehefa miditra ny sehatra manetsika ny oerio ao anatinao Andriamanitra. Zao natoko roapolo andiny faharoapolo zavatra nomeny Jesosy voalohany mpianany vonidina ny ariva izy dia ny fizarana ny fanahany raiky ny fanamasina. Anisy fofinaina izy dia ozy izy hoe raiky ny fanamasina. Fa manino tadidio tamin'ny Jesosy teto tany talohan'ny nahafatesana talohan'ny fitsanganany tamaty dia zao ny zavatra nitranga niaraka tamin'ny mpianana izy nizara ny teny izy nanambara ro teny mpamarinana rehetra izy mba azahoany mpianatra manatanteraka zay zavatra tiany ho ampanaova. Saingy zao nisy limity sy fety tsy azo mpianatra midirana raha tsy nanana ny fanamasina ny mpianatra. Zay natonga Jesosy laza mahatsarynareo fiarako fa raha tsy hiala ao zay tsy tonga ty aminareo mpananatra dia ny fanahy manantsavatra be dia be tiako zarena aminareo fa tsy zaka nareo le izy aloha zao misy zavatra tsy azo terena fa tsy zaka ny olona zay tsy manana ny fanahy sy mahatsapa ny fahavenon'ny fanahy na fampianarana io azy dia misy fampianarana eo amidingana tsy zaka ny olona zay tsy manana ny fahavenon'ny fanahy azonosy nantana zay me zao ny zavatra nitranga na Jesosy koa azy feno fanahy izy fa nisy dingana tsy maintsy nyreseny voatafiditra izy atany dingana afaky nizara ny fanahy. Zany hoe raha tiany Jesosy tsy nitarainy izy hoe mahatsarynareo ny fialako hoe raha tsy zany soavy ty aminareo mpananatra hoe manatsavatra zarena fa bloqué zao bloqué izy satria nahoana mbola tsy tonga fotoana afahany mizara zay zavatra tokony ho zaray toroasana tanazay mena. Zao zavatra nitranga taoriny fahafatesany amin'izay izy re taoriny fitsakanany tamaty amin'izay tonga dia tonga amin'ilay vanim-potoana amin'izay izy afahany zara le fanomezana teo amin'ny mpianany ahatonga ny mpianany hisokatra alalan'izay zavatra tokony zany hoe tsy afaky nitovy teo amin'ny kilasy afaky ny andray zay zavatra zarain'Andriamanitra ny mpianatra raha tsy taoriny fitsanganan'i Jesosy. Na Jesosy io aza voafety raha tsy taoriny fitsanganana izy efa tao amin'ny fanahy fa raha tsy nandresy tao amin'ny fanahy izy dia tsy nanam-pahefana ny zara an'izay fanahy zay tokony zay tsara nytantana zay mena. Zao ny zavatra nisy ao boky liko toko ohatra roapolo nandehateny no mpianatra taoriny fitsanganana niresaka tamin'i Jesosy izy mirahalahy teny an-dalana. Zao ny zavatra nitranga miresaka Jesosy fa tsisy azo zareo izy ane Jesosy avy an-Nazareta tsy fantatra ao momba azy nefa Jesosy no miaraka amin'io nga tsy fantatra ao momba azy fa maty ane izy dia zao tamin'izy teto ambony tany laza fa hitsaka nefa ohatrany tsy hitana iakozy ohatrohatr'izay zany le fandehan'le resaka dia Jesosy amio mihaino sady miaraka amin'ireo fotsiny. Dia avy eo amin'izay no nanosy tao an-trano amin'izay niara-ny sakafo amin'izay rehefa niara-minana amin'izay dia niskafan'i Jesosy amin'izay ny sainy ahalala ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo taoriny fitsanganan'i Jesosy vao afaka nanokatra nanam-pahefana anokatra ny sainy mpianatra ahalala zay zavatra zaraiky teto amin'ny teny an-dalana mbola tsy sokatra ny sainy mpianatra fa rehefa niara-ny sakafo amin'izay zareo janao lokatoko ohatra amin'ny roapolo fa rehefa niara-ny sakafo amin'izay zareo tonga ny fotoana nikafan'i Jesosy ny sainy mpianatra. Hitanareo misy zavatra tena lazain'Andriamanitra tsy mety misokatra mihitsy ny saintsika indraindray andray an'le izy. Zao ny zavatra mahafinaritra taoriny fitsanganana afaka amin'izay Jesosy manam-pahefana izy nianokatra ny sainy mpianatra mba halala zay zavatra lazay. Zany hoe taoriny
sakana nreto mpianatra reto miaraka taminy fa mbola tsy folo saindrao afaky miandray zay zavatra lazay mitovy amin'le teo aloha ihany raha tsy nanapa-kevitra amin'izay Jesosy hoe allo sokafana amin'izay fa efa ananan'i Jesosy le karazam-pahasoavana afaky mianokatra say zay tia sokafana androany arivo zay saina bloqué rehetra amin'ny alalan'ny pouvoir ny Saint-Esprit amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareth misokatra ilay olana reka amin'ny anaran'i Jesosy. Misy karazana dingana fampianarana tian'Andriamanitra ijoroana tian'Andriamanitra isehoana fa mihidy ianao raha votsy feno ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Alleluia. Hitanareo variana amin'ireny fiangonana tsy miteny teny tsy fantatry ireny mifona raha miteny an'ity tsy namaky asan'ny apôstôly ry zalahy votsara tanazeny vakio ny asan'ny apôstôly fa rehefa feno ny fanahy ianao dia miteny amin'ny tsy fantatra. Inona Andriamanitra nataon'i Jiosy tamin'ny Petera tany hatramin'ny Kornelio voavy beba Kornelio nametrahan'ny Petera tanana tonga dia feno ny fanahy masina izy baiboly ary profo fahafenony ny fanahy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Votsara tanazeny ianao zao tokony anam-paniriana ny atsapa ny fahafenony ny fanahy afany hoe manana ny fanahy. Tamin'i Jesosy jona toko faharoapolo andiny faharoapolo ane lady maraina izy ny sakany lady ariva izy nanome ny fanahy mpianatra fa ny fahafenony fanahy sy hery zany hoe se manifester zay le hery nanova azy ao anatiny ho amin'ny profita masy ety ivelany dia ny fahafenony zay hery zay natonga azy feno dia nampitenenina Andriamanitra tamin'ny teny pirina samihafa ataoriry zay dia nampitenenina Andriamanitra ihany koa amin'ny teny tsy fantatra. Tolotsara tanazany fa manino isaky ny misy fahafenony hery dia teraka anatin'ny mpianatra ny fahasahina. Pentecoste tsy hoe tsarovana fotsiny fa ny Pentecoste ilainao foana amin'ny androm-piainanao ray manontolo. Nisy fotoana mpianatra nandeha nitory taorian'ny Pentecoste fa mbola miverina natahotra ihany rehefa mafy mifanenjera. Isaky misy fanenjera vonana mivavaka ry zareo fendray tonga ndray ny Pentecoste manaraka tolotsara tanazany dia voaka miaraka amin'ny fahasahina ry zareo lesy mpanapaka sy fiandrina natahorandray eo amin'ny vavahadiny synagoga mihitsy izy no mitabataba tokony samporom-pisorona izy tokony samporom-fatsaka lasa mihitsy mandeha ny akiajy izy rehefa feno ny fanahy ianao dia feno fahasahina ianao. Hitanareo ny fahafenony fanahy dia ilaintsika isanandro ho fiainana ananantsika ao anatin'ny fampipontsika n'Andriamanitra. Sy tantaran'Andriamanitra tsy miverina ny fahafenony fanahy tsy zavatra natao tsarovana fotsiny fa style de vie ananan'ny kristianina fomba fiainana tokony hainan'ny kristianina isanandro mba tonga anao voatahiry ao amin'izay programa tena ilan'Andriamanitra anao. Hitanareo ny fanahy tahotra ny fanahy tebotebo ny fanahy fanahiny miala ho azy rehefa manam-pahatsapana ianao ny fahafenony fanahy ao anatinao. Vakio ny asan'ny apôstôly manokany amin'ny toko voalohany katrany amin'ny toko faharoapolo fotsiny dia hitanao zay ny fahamarinan'izay tantara ambarako anao mikasika sy momban'ny fahafenony fanahy sy ny fitariany antsika. Ka naizanaiza dia anantsika dia tadidio natao andohalika eo amin'lohantsika ny devoly tonono fanaizanaiza leanao ny herin'ny maizina dia andohalika eo amin'lohanao miarahana Jesosy. Raha voarainao zany dia isotra n'Andriamanitra mihitsy ianao satria hitako fa miasa irery io ary agovotra ny fahavalo fantatrareo tsy miresaka amin'ny baiboly mikasika ny hery fotsiny zay le tonga ny fahavalo ikoy fosisy ny mpanao salamo ny fahalebiazan'ny hery diky fa misy ny hery fa misy ny fioarany hery tolotsara tanazany zay ny ilanatsika miaina ao anatina fahafenona satria mihery ny fahavalo tsy ikoy eo anoloanao raha tsy mahita tatra ny fahalebiazan'ny hen'Andriamanitra miasa ao anatinao izy. Ka ny fisy ny fanahy masina voalohany amin'ny fiainantsika dia nanome hery izy zay nandray azy vonindray Jesosy sika dia nomeny hery ao anatinao le hery nanao asa famorona. Ina ny famorona tao voalohany famorona fanahy vaovao ao anatinao ho tonga zanak'Andriamanitra taoriny eo amin'izay tsy maintsy aseho amin'nkely zany hoe io le hery tonga anao vavolombelon'i Jesosy manomboka ho hitantaratra eo amin'ny fiainana misy ny fiainan'i Jesosy. Le hery ao anatinao ihany no mampiasa anao ety ivelany
tonga anao vavolombeny Jesosy asa tovorodiny favalo aza nietsika ao Jerusalem nareo amparapanafinanareo ery ny rehetra ao anatinao fa mila aseho amin'ny fahafenona le izy hitanareo tsy ampy le hoe nandraisan'ny mpianatra amin'izao toko faharoapolo raisiny fanamasina efa ao anatinao fanamasina Andriamanitra ny ao anatinao persona natao hoe fanamasina ary io Andriamanitra io dia le Andriamanitra tompony hery atany amin'ny Genesis toko voalohany izy tao amin'ny famoronana tao amin'ny Jesosy tao kibony Maria izy nanarina Maria iny le fanamasina tany amin'ny Genesis iny nanatanteraka zavatra amin'ny fiainan'ny Maria natonga Jesosy miforona tao kibony eny ho tonga nofo le tena iny fanahy iny no ao anatinao rehefa nandray an Jesosy ianao zao le izy tsy mifankahita amin'io hery io ianao raha tsy manapa-kevitra ao anatin'ny etaeta androso eo amin'ny dingany Pentecosta iainanao manokana tsarantana zay iny le fangatana amin'ny fahafenony amin'izay iny le fangatana amin'ny fahafenony niasan'ny apôstôly toko voalohany favalo izy Jesosy tsy ampy le main'olo le mitsofoka ina resaka fanamasina tsy ampy fa aza mesika Jerusalem nareo fa tonga amin'izay fotoana amenona nareo amin'ny fanahy midikana hoe fahafenony fanahy dia fitoban'ny herin'Andriamanitra ao anatinao halleluja ka vao fanamasina dia manome herentsika izy aloha faharoa manome atsika izy fanomezana amin'izay atao hoe fanomezam-pahasoavana zany hoe rehefa manomboka mitobaka ao anatinao amin'izay le hery dia manomboka manome zavatra nao ao anaty izy zany hoe le zavatra fenao amin'le hery iny manomboka voakany tsikelikely mifanaraka amin'ny etaetanao mifanaraka amin'ny fandrinao zay le atao hoe fanomezam-pahasoavana manome hery izy aloha vao mamindra ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao io le fanomezam-pahasoavam-panahy io avy amin'ny fanamasina ka ny fanamasina dia miasa amin'ny fanomezana hery sy famondram-pahasoavana ao anatinao ka isika manana hery ara-panahy sy fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao anatisika rehefa manana ny fanamasin'Andriamanitra ary io isika hijery inona ny mahasarobidy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra naolazarantsika no abola toko 20 hoe andiny 20. Ny abola toko 20 andiny 20 Baiboly dia milaza fa ny fanomezan'ny olona dia mahalalaka ny alehany ahatonga azy eo anatrehany lehibe mamota toerana sarobidy ianao ao amin'ny anjara voatendry ny fanomezam-pahasoavana Andriamanitra mitondra ny fahaiza-manao ao anatinao mba ahafanao manotany ho tonga solon-tenan'Andriamanitra afaky ny fean'ity zao tontolo zao ty eto ambony tany amin'ny alalan'ny fanomezana io averika ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina dia tsy ilaina ny an-danitra fa ny fanomezam-pahasoavana fanamasina ilainao eto ambony tany any an-danitra tsy zavo ampahiratana an-danitra tsy simona ho ampitenenina an-danitra tsy misy olona endry daholo tongany dikan'izay tsy mila fahenenany any fefa olon-kely anao mato tongany torosana tana zay any tsy misy fahagagana any tsy mila famoronana voatra misy mpamorona any allô fa ny antony mahatonga an'Andriamanitra manome an'io fahasoavana io ao anatinao atao hoe fanomezam-pahasoavana dia mba amora ny fiainanao ahatonganao ho tafatoetra eo amin'izay programa no manan'Andriamanitra ao anao ahatonganao hijoro ho solotena ny tamaso zany hoe Andriamanitra vakina amin'ny alalanao amin'izay fotoana izay amin'ny alalan'ny fahasoavana ianao écran fotsiny ety ivelany hitarafana ny fahaiza-manao miasa ao anatinao dikan'izay ao ambany commandin'Andriamanitra sy ny commandement-n'Andriamanitra mombanao ray manontolo zay ny lana ny fitomponao ao amin'ny digam-panosorana sy ny fijoronao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mahavety halleluja tsytena zay mena itsy lalidalako kotsika ho an'ny zanak'Andriamanitra dia ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra no amaritra ny toeram-panapahana isy ianao eto ambony tany rehefa tsy manam-pahasoavana ny olona dia tsy mana toerana ny olona eto an-tany ka ny
fanomezam-pahasoavana voarainao no hiaro ho avy sy toerana isy ianao raha-pitso. Ny fitananao, fivelananao, zay ho anjaranao rehetra dia azonao faritana amin'izay fanomezam-pahasoavana voarainao avy amin'Andriamanitra. Ny fanomezana mihoatra avy amin'Andriamanitra voarainao no amaritra ny toerana tsara sy anjara mihoatra amin'izay irinao amin'izay tokony anao ety ambany masoandro eny am-pelantananao. Jereo tsara re Joseph andevy tsy misy nieritreritra an'izany Joseph zany hoe ho mpanapaka na iandoandro. Inona ny toerana miandry sisy an'i Joseph raha ny akory ny azy nanilika azy azo ateny any Egypta ve ny fisandratana. Alleluia. Fa rehefa nandray fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izy dia nisy toerana avo niandry azy natany amin'ny firenena izay tsy azy zany hoe ny olona fahasoavana tsy maintsy amorona na toerana. Saratanazy diga zay ny zavatra tena tokony irinao mihoatra no zay ilainao androany. Tompo ataovy tonga olo ny fahasoavanao miaina ny fahasoavana velona mandehandeha totaly mba seho ny fanapahanao amin'ny androm-piainako rehetra. Misy zavatra ne tsy toerana sahazanao amin'ny fiarahamonina raha maso naturel tsy tokony ianao no zao misy zavatra tsy vitanizanizy totaly fa tsy maintsy rana ny fisinao. Mafantatanao ny afa-tsain'ny mpanjanaka na ny mpanjanaka vahiny tonga teto Madagasikara dia namolavola ireo atao hoe malagasy manam-pahaizana tamin'izany ho mpitantana fa tsy mpamorona. Hitanao zarantsika hiaina ny financement zany hoe ianao zany tsy ho mpamatsy mihitsiny fa notaizana ho mpitantana fotsiny an'izay zavatra ty novatsina. Anaky tolo fisaitsana mihitsy mila misokatra amin'izay fantatro fa tonga amin'ny fanamasina ary ny amin'ny Pentecoste analanao amin'izay toerana miandry financement zay fa ianao mihitsy ny financier zay. Hitanao ny fahalebiazan'ny olona tsy voafaritra amin'ny zavatra ananana fa ny fahendrena miafina ao anatiny. Zavatra hitrako anatin'ity afatra roany ity nanafatra manoka anazy Jesosy fa isy partition anao onction no any arivo amokatra anao any amin'ny dingan'ny olona manana ny fahendren'Andriamanitra miatika ny fiainana. Hitanao Joseph ane tsy hity zany nentikendreny izy fa tsisy miaro azy nga misy raigny asa misy reny tsisy azo tarainana fa nentikendrena atao trano Potifara izy fa efa voavy nentikendrena atao izy tonga so matsara tany amin'ny prison fa mahagaga fa ny olona tsara tsy mety ratsy zany nanaovanao faratsiana azy nanaovanao toetra ratsy azy olona tsara dia tsara koa tsy natara zay be nentikendrena izy fa tsy nety nampiady amin'ny Potifara mivady mihitsy avitery Potifara folazaiko anao ny marina taminao tonga tara mivadinao teo ambony farafara dia tangirika nijery tamin'izay zahay revy dia ozy izy tamiko hoe avia tiry Joseph fa manjary tara kanefa za nandafa tsy nanaiky nefa izy dia taraiky dia nitodika amin'izay Potifara hainao ny ramatoa mifangolo ka aloha dia ianao ny rehefarehefa nanentikendrika Joseph tsy maintsy mitodika any amin'ny vatiny amin'izay Potifara ozy izy Joseph tsisy tombolo azy resaraka boaty fa zavatra fantatra dia zao aloha ekeko ny lalana fa tsy nempena tanan'ny Potifara ny anjara voatendrika joro izy natany amponjy azy niaritra izy tao amponjyamilaza marina aminao nisy olona natany amin'ny lapa zay tsy nahitam-balo nitsony fa nataiza alea tsy maintsy Joseph ny fefarany vahaolana satria olo ny fahasoavana izy. Zavatra ilaitsika aminao teto ambony tady ary ny tonga tofaly ndray androany dia mifijoroanao amin'ny fahasoavana fa
demande efa nanendy anao hoe anao no avany eto atany ampiasaina ny fomba sy takatynysaina vokizany amin'ny fahasoavana aseho amin'ny voninahitra ny faheneny ao anatinao fahazarana ao anatinao rehefa mijoro ianao miavaka eto amin'ny ty tany tenenao akaikinao karazan'olona tsy azo ahilika ianao eo fenana hoe alleluia avereno mitona ny fahasoavan'andriamanitra mandehandeha ao anatinao firy mino fa manam-pahasoavana izy retana misangandena mitiavana avy eo an'andriamanitra alleluia zavatra saribiny tamin'i Joseph nahatonga an'io fahasoavana io velona tao aminy amin'izay tena miteny efa misy toerana misy dingana tsy tokony natao anao amin'ny fomba fijery naturel inona ny diplôme nanana Joseph taiza izy nianatra inona ny zavatra sy fahendrena mety hoe tokony hahatonga azy ho apta amin'izany toerana ma-premier ministre sy vice président azy zany fa ny zavatra mitranga dia tsotra nydosoa ny karatra sy ny lalàna izy ny karapanondriny tsy egyptianina izy ny assemblée nationale tao Egypta dia mamola volan'ny lalàna manambara fa rehefa tsy olona tena egyptianina marina dia tsy mahazo mitondra fanjakana dikan'izay raha lalàna andresahana taraiky Joseph fa ny divine élection na ny fifidianan'Andriamanitra mihoatra noho izay rehetra izay rehefa ao anatinao fahasoavana ho ataon'Andriamanitra very hevitra amin'ny firenena dia tsy maintsy ianao matsoa fisarany tamaso sy mametraka an'le critère mihitsy atonga anao amin'le toerana fa rehefa eo aminao ny fahasoavana dia natao hiara mitoetra mipansaky ianao io le obola toko 2021 mifanomezan'Andriamanitra ny olona ny mahatsariny aleny izay tonga azy isehona atreany mpanapaka ka toato mino ianao fa naiza toerana misy mpanapaka eto amin'ity tantya dia manomboka izao amin'izay hiantso anao reny ilay hevitra aminao reny satria ny fahenten'Andriamanitra amilatra lavitra folo entaky eto amin'ny Daniel ao anatinao amin'ny anarany efa taverina zavatra alleluia aoren'ity fivoreteny misy zavatra mitrangy satria ny lalana fahafenony fanamasina enao sy tontolo-piainanao mihitsy no vainy eto alohan'ny arivo amen misy dingana itondran'Andriamanitra ny olona amin'ny fanomezam-pahasoavana ambony simiônsy misy dingana itondran'Andriamanitra ny olona amin'ny fanomezam-pahasoavana sy le mahazatsy fa le zavatra tsy omen'Andriamanitra nizaniza afa-tsy zay tia nomena azy fa hitako ny secret hoe azo atao ny miditra ho isan'ny olona miaina ao anatin'izay tompontsoa manokan'izay miaraka amin'Andriamanitra afaka tonga candidat sy candidate daholo tsika rehetra hiditra ao anatin'izany fifidian'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny limo amin'ny alalan'ny toetra anankiray toe-panaraka an'Andriamanitra atao hoe falemem-panahy sy fanetretena zay fotsiny io tsy olona mahita na mitsara na ianao no ilazy hitsara ny tenanao ianao tena be fanetretena be tsy zay le izy Andriamanitra mihitsy mandinika sy mijery izay karazan'olona zay Jakoba toko 5:5 ozy izy fa manome fahasoavana bebe kokoa izy ozy izy dia mibany fa Andriamanitra ozy izy manohatra ny mpiavinafa fa manome fahasoavana ao manetriteny zany hoe ny fahasoavana bebe kokoa dia omen'Andriamanitra man'ny olona manana toe-panaraka an'Andriamanitra atao hoe manetriteny Luka toko 10:10 Jesosy tena mihitsy no milaza fa rehefa ao anatinao toe-panaraka an'Andriamanitra atao hoe fanetretena dia zay manetritena no asanatran'Andriamanitra ka ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia lalina manokatra anao ho amin'ny fiakarany dingany fanomezam-pahasoavana ambony hatrany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra zay no mahatonga antsika tsy maintsy miasa mafy amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra raha tia hita vokatra amin'ny dingam-pisana tana ambonimbony kokoa eo amin'izay fahasoavana tiantsika ho raisina avy amin'Andriamanitra misy zavatra ny indraindray makarary no fonao misy fotoana indraindray tena renao mihitsy hoe mafy aminao ny anetry tena sy angina
fa asain'andriamanitra magina ianao asain'andriamanitra mitsotra asain'andriamanitra mivavaka ho an'ny hafa ianao zay natonga joba jereny joba tsy tonga ny double portion raha tsy nanety tena aloha joba masona reny zany hoe sakaiza tsy marina miteny ianao zavatra mananatra moa nefa andriamanitra mahita fa joba mariny fozy andriamanitra vavao any sakaizanao fanetreteny zany vavaka ho any sakaizana izy fozy andriamanitra hoe meko am'izay ny double portion hitanareo ny fahasoavana mihoatra dia tsy maintsy hidiranao amin'ny lalany fanetreteny zay no mahatonga amin'ny lazy fa ny lalana makany an-danitra tsy tonga dia miakatra fa tsy maintsy midina aloha manetritena tsy maneteny alleluia zay hoe Daniel zay hoe Sadraka Mesaka sy Abednego tsy olona mpanapaka tao Babilôny ro fa andevy babo nahatongavany tao fa rehefa nihetsika tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia lasa olona hafa kely tany amin'ny firenena izay tsy azo daholo izy menakavy Andriamanitra dia mampitombo ny fanomezana anao anokatra varavarana tsara lavitra amin'ny andro Pentekosty amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia te hamenanao andro karazan-javatra tsara lavitra moa izay irivo fonao fa tiako no milaza aminao irio nianana fahasoavana mihoatra ayayayaya amin'ny alalan'ny fanokana tena hidiranao amin'izany dinga izany tafiditra ianao aorinany andro any arivo amin'ny anarana Jesosy avy amin'ny Nazareta rehefa zay na fanomezana fahasoavana atao anaty baiboly dia misy sivy le izy firy le izy Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo manoko mandimy fafitoko hatramin'ny dimy faraika ambin'ny folo fanomezana avy amin'ny fanana anankiray le izy ny fanan'Andriamanitra ny manome le izy sivy isany tsy jeran'ireo sivy ireo tsika anao ny arivo fa reto misy anankiray afaka nozaraintsika amin'ny endrika telo zay voasoratra anatin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo voaboasantsika fa ireo telo ireo fotsiny rareo tonga fanorinao anatinao dia fa lasa lavitra ny elatry ny voromahery amen ary tonga any amin'ny havana amin'izay tendrombohitra sy vision tianao atongavany ianao io dia voasoratra ao anatin'ny baiboly hoe fanomezana fanambarana zany hoe ny fanomezana fanambarana io dia miseho ny endrika anankitelo atao izy voasoratra tenim-pahalalana tenim-pahendrena fahafantarana fanahy samihafa ireo anankitelo ireo fanomezana fahasoavan'ireo dia manome antsika fahazavain-tsaina fahatsompana ho amin'ny fanesena mikoriana eo amin'ny fiainantsika rehefa miasa ao anatin'ny tontolo surnaturel na supernaturel amin'ny fanambarana Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia lasa vahaolana velona sy mandehandeha eto amin'ity tany ity tsika satria zavatra manakana n'ity tany ity tsy androso dia ny fisehoana tranga sy olana tsy takatry ny saina midingana maha-olombelona zay natonga Jesosy sy nylaza tamin'izy nampianatra mombany fona hoe raha amin'ny olona zany tsy hainy misy zavatra zany tena natao tsy ho hainy olombelona mihitsy fa tsy maintsy hidiranao eo amin'ny dinga ny fisehoana Andriamanitra ary zay no mahatonga n'ilay fanomezana ao anatintsika ahafahantsika miala eo amin'ny klasyn'olona voafeta fa miditra ao amin'ny klasin'Andriamanitra ilimite ny fanambarana avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy dia ametraka na ompofé le olana manakana ny olona satria ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny alalanao dia manomboka ahitana maro fa eo aminao Andriamanitra miaraka aminao Andriamanitra manohana anao Andriamanitra miteny amin'ny alalanao Andriamanitra fahaiza-manao fahalalana zavatra tsy nianarana akory zany le fisehoan'le zavatra mitranga eto zany hoe Andriamanitra manomboka maneho zava-mihafa zay am'izay le fahasoavana io le fanambarana lazain'Andriamanitra eto maneho zava-mihafa eo amin'ny fiainan'ny olona tsotra afaky ny aneho dingana amahazavatra sarotra amen ka ny fanambarana avy amin'Andriamanitra dia ametraka anao mifé an'izay olana mitranga eto an-tany zay hitako amin'ny takarivo ity fa ao anatin'izany teny zany dia tonga ao anatinao zany fanomezana zany amin'ny anarana Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta amin'izao andro mankalazantsika zao ny Pentekoste andro any arivo zay ho aza ho ankalazaintsika rehefa afaka tenao na milavo moa zany tena tokony ankalazana azy fa le antsika tsolana ny andro amen fa androantsika dia efa mandray sady satria fahatserovana zany halleluia ka ny
fahatsiarovana tsy atao andalo fa isaky misy fankalazana anniversaire dia tsy maintsy misy gâteau. Amen. Gâteau zarena révélation anova ny fiainao ray manontolo apiditra ao anatinao programme pasoavan'Andriamanitra ahafahan'ny sainao mifoha amin'izay ary amin'ity takarivo ity tahaka an'i Jesosy nanao impartition na fizarapany sorana androany arivo hietsika amin'ny cœur-Andriamanitra anetsika anao anatinao an'ilay hetsy tahaka ty ny sainao amin'izay izy miaraka amin'ity vivority ianao ho lafy ianao niditra teto fa mbola mihoatra misy miafakely inona moa ny atao hoe tenim-pahalalana misy tendrela izy ny tenim-pahalalana dia ny fanomezan'Andriamanitra anao fahalalana ny amin'ny zavatra zay tsy nianaranao eo amin'ny sekolin'ny fiainana ordinaire dia tsy maintsy mianatra moa ianao vao mahay fa eto mahay aloha ianao vao mamantatra sekoly ara-panahy ainao le izy vao mamantatra ianao rehefa avy eo tolosaratana zay me fahaizanao sy fahalalana zavatra zay tsy voatery nianaranao fa amin'ny fomba fiainana normal mila mianatra ianao vao mahay fa amin'ny sekoly ara-panahy zay itondrany fanamasina antsika amin'ilay fanomezam-pahasoavana dia mahalala meloha ianao vao mamantatra fotsiny ianao fa tsy mianatra tsony zay anao atao ny famoronana dia io ny fanomezana nomen'Andriamanitra ny olona voalohany atao hoe Adama. I Adama tsy nisy sekoly nampofana azy fa ny zavatra rehetra tonga dia nataon'Andriamanitra tao amin'ny Adama ny alala ny zavatra rehetra zay nataon'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra tsy voatery ho takaty ny sainao daholo fa rehefa tonga ao anatinao ny fanan'Andriamanitra zay namorona ny zavatra rehetra ampy-pisiany zavatra rehetra izy ny mahalala ny zavatra rehetra rehefa zay ny ao anatinao raisiko matsotra fanomezan'izay dia programmenao fotsiny amin'ny fanekena ny sainao afaka ny hotariny an'izay zavatra tiany atao zao vaovao mafaly ny fifehezana lasa fifehezanao ary ny fahalalana lasa fahalalana ao anatinao lasa manetao fonina mienregistrema fotsiny ianao ala fotoana itenen'Andriamanitra voaka daholo fahinenao anatinao keramana librosakadiregea ianao marivo ho fahin'Andriamanitra ao anatin'ity fivority olona tsy ordinaire atsony fa olona mifanaraka amin'izay tily sy tsy manamarakoraka mananamata hitanao mila mamo an'izany sika mila mamo an'izany hitanao ny olana raha vao mionona fotsiny ianao dia fa ao izy ao iny izy fa manino ianao tsy mahitona ny zavatra hitany hafa dikan'izay ao izy fianao tsy eo toyny akaikinao marina zany andao tsy kisaina ny fahafenona eny ao anatinao atonganao ohatra ny Daniela tsy ho an'liona ny sadraka sy mesaka sy apetina koa mizesika makaseza ao anaty hafa manino zany tsy mitratsy manino zany tsy miseho afenatsika ny miseho afenany hafa nefa fanahy anankiray ihany ao anatintsika tamin'izany ana mbola tsy tongo Jesosy tao reny fatongavany Jesosy zay fanahy zay tao anatin'ny famonjena mebita ao anaty halleluia ka ny atao hoe tenim-pahalalana io le fahaizan'Andriamanitra sy le fahendren'Andriamanitra tonga dia nataonao ohatrany tamin'ny Adama tsy nisy sekoly nampafantatra ny Adama ny karazana biby fa tamin'ny fahalalàn'Andriamanitra io fahalalàn'Andriamanitra io dia nomen'Andriamanitra azy ny fahasoavana anome anarana ny biby tsirairay tao edena tsy nisy miverina na indray mandeha azy tsy nisy miverina tsy hoe hippopotamus ny anarany anankiray ohatra dia avy eo nahita ohatra mitovitovy ny hippopotame sy nototra rhinocéros ohatra dia moa izy rehefa avy eo hippopotamus de nefa Adama tsy tianatra momba an'izany fa tonga dia nataon'Andriamanitra tao anatiny zao zany mila mito sika fa zany atao hoe fanampian'Andriamanitra Andriamanitra nefa Andriamanitra ny transfert mampiampita fotsiny izy halleluia ny zavatra zao tonga dia fidrany fotsiny ao anatinao ny
miantsanantsika manomana ny toerany fotsiny zay natonga azy nyteny ozy izy tamin'le vehivavy tonga teny manangona vilany zao diluile tsy ritra tanareo ny onction illimité fa raha vo ny tanamanga mitaty ateo fetiny de teo koa fatana zao izy inao zany mila miomana andray zavatra mihoatra any amin'ny fotoana itenen'Andriamanitra mila misy vilany vonona foana fa mitaty elizy ao anatinao zay ny atao hoe vilany etaeta tsy mety miala fa mitombo foana isaky ny fotoana arakarak'izay eminan'Andriamanitra hitanao tena Andriamanitra fahamorona ny fahamorona tsy karazana vilany tanimanga ny fanasitranana noentinao eo ngezangeza kokoa amen de lasa le olona dindana lasa izy dindana tia anankiray raha za izy a tena nateny mihoatra ny tanàna mihitsiny raha za izy tonga de nanorona société mpanodina menaka halleloia eteto misy zany le raha mantoa hoe mindramo daholo vilany eran-tanàna fa tena mitsotra aminareo fa na eran-tyroxytia zany feno menaka fa voateny le zany hoe alefaso manaraka zay vo hoe tahaka zay fa tsisy sondriny voateny le zany zay hoe tsisy sony a de atreo ka io miositra miasa foana fa rehefa anao miteny hoe tsisy sony a de nenao reriny tsisy fa misy olona mbola miteny apio ihany ohatriny aty de zany apio ihany amen afaky nivenao no ny ariva fa ty fivoriana ty fivorinan-drasanao hatramin'izay indrindry ty fivoriana no any arivo ty le fivoriana tena nirinao ohatra ny fivoriana reta nisy hatramin'izay tiavamarao sitsomare alleloia tsy mitika akory zany hoe aza mianatra da misy ka mianatra ndraiky zany alors ny sekoly zao to zao mametraka anao hianatra voalala ny ara-panahy kosa dia mametraka fahalalana mialoha ny zavatra fatarinao fa nomeza fanahy dia manaisitra anao hiara eo amin'ny klasy ny olona mampiditra anao eo amin'ny klasy n'Andriamanitra dikan'izay rehefa miasantsika mikasika mafanomeza-pahasoavana fanahy dia tsy zavatra vitan'olona nresantsika fa ny zavatra ain'Andriamanitra nresantsika zay mahatonga ao baiboly milaza fa omniscient Andriamanitra Andriamanitra te metraka anao amin'izany tsy ho toeran'ny olona hoe mbola hitanontrika lavo zany fa izy tia metraka anao toeran'ny olona hoe mbola tsy mipotrakory ny olana dia efa miandry sady vahaolana misy fotoana sika mitady vahaolana mamavaka foana Andriamanitra vao ty olona ty fa ny fahalalàn'Andriamanitra voarainao fanomezana anatinao dia mametraka anao valin'le olana mialohan'ny fotoana hitrangady ao ny nazavanao an'izany hoe misy olona men'Andriamanitra fahefana alala nofo tsy tadidy natory le mpajaka dia mifomarany dia tsy tadidy le izy dia mila vanina izy avy ty daholona raha olokeny rehetrarehetra ataony lapa nanofo efa tsy tadidy meo anazy nofo zay tsy misy nareo maro miantso azy any amin'ny fanahana fa sao raha voatsy ainareo le nofo sady tsy ainareo dika tapahadolo lohanareo tonga dia savitaka dolo ny olokely rehetrarehetra inona ny tokony atao fa misy nofo ny mpanjaka manahirana azy sady mila fatany any mila fatany heviny tsy misy sekoly eto tany mampianatra momba ny fantikana nofo zany naiza fahalalana sy fanomezam-pahasoavana ihany ny afaka moka zany ozy izy Daniel zao izy zany lazay mpanjaka zany ndretrarehetra ny tena hoe tsisy tininina azo atao fa misy olona ato ny fanjakanao zany hoe i olona io na iliky fosy Andriamanitra tana tadiavo izy fa misy fotoana tsy maintsy ilana azy jero tsara maso hoe hitanao amin'izany hoe zany mahasabidy hoe ny fanomezam-pahasoavana sika kalaza fotsiny hoe pentecoste makalaza fotsiny tsy makalazana fotsiny izy fa fampatsahivana zavatra be dehibe ary anatin'le teny zarena anao nariva dia misy zavatra tokony isokatra ao anatin'izay nao hoe misy zavatra kay tokony irinao lalina mihoatra
zay zavatra ilainao androany afaka ny ameny zay fahabakana rehetra amin'ny zavatra irinao tsy rehetra mitsakatra amin'izay inona le izy fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina le izy halleloia nonantsika izainan' jesosy tany anefika izy mofo dimy sezandramonona vokola tsomy dimy arivo zay rehefa olona tsomy dimy arivo nasena ravanitra izy be apôstôly modina ny tany izy ina misy koropakadolo zareo dia ozy izy mpiandra anankiray zay manam-pahendrena sady be katsy ravao ny olona fanona ravao toy jesosy avy alao izy hipetraka tsy vitanao no miteny avy alao izy hipetraka zay matonga miteny rehefa ho anatinao Andriamanitra dia tsy mandeha ny demokrasia ianao raha ny demokrasia natao dia misakatana ny olombesinymamy dia ny olona rehetra teo lasa hoe ravao ny olona tolo tsara tanana zay mia zao nanapaka teo ny teokrasia teo zany no nitsangana ny république théocratique de Jésus ozy jesosy amin'izao toko faina dia mifaheno le problème mbola tsy nitranga akory izy efa nahalala melo zay zavatra ataony tolo tsara tanana zay mia hitanao izy zay le fanomezany zay le tiako zaray reto anao ny ariva aminao amin'ny alalan'ny fiasany fanamasina fa izy mahalala melo foana zava-misy melohan'ny nitrangany problème manomboka no any ariva tsy tatakolaka hijery ny pointure ny kiraro motsony ianao fa ianana ny lanitra hijery ny fahalemezan'Andriamanitra aritako ao anatin'ny tiavana no any ariva ty fa ninninona tontolo naverevitranao tamin'ny lasa melohany hitrangany problème efa vonona ao anatinao solution alleluia zany pentecoste mahafinaritra amen raha nangatsika ianao tonga eto mafana ianao miarito amen mahita fa manomboka zao zay fahasoavana ny atrehany jesosy problème zay nefa natonga azy ny vaholanao mandehandeha ho ao anatinao ihany kio satria ao anatinao izy raha dioko io fahalalàn'Andriamanitra io dia io le atao hoe inspiration an'Andriamanitra zay misy le hoe tenim-pahalalana karazana inspiration hoentin'ny fanamasina ao anatinao ny inspiration an'Andriamanitra hitondra vahaolana eo eo manoloana ny olana mitranga eo eo izy io mety ho hevitra mety valona fa le izy mifanaraka tsara ny fisehoan'ny olana eo eo tsy nasaina ny fijoroany aman'le olana sy am'loka azy eo eo ihany keo zay tsy le fahasoavana zarena no anarivo karaha tonga tampoka ny olana dia mila fahalalana tampoka eo eo koa ozy mpanjaka tamin'ny Daniel sy ny olokely rehetra rehefa tsy mitondra vahaolana nareo dia tapaka mihoanareo zany hoe problème anankiray raha vao tsy hita le vahaolana dia miditra manaraka tsika fahatapan-do zay olana lalitalina kokoa ozy izy Daniel mbola misy azo natao ayayayaya atoato rehefa tapotra daholo ny hevitra zao tontolo zao nitodika mijery anao trolo fotsiny izy dia ozy ianao hoe tony tsara fa mbola misy ny azo atao alleluia ozy izy baiboly rehefa tamin'ny alina mangina dia nasihoan'i Daniel ny secret eno eny nofon'olona efa vita herinandro any vita ray volana ohatra satria matonga olokely reo efa ela voatady ny Daniel mety efa ray volana nanofo le mpanjaka fa ry zareo tsy nahita valiny mihitsy hoe tsy izy zany nefa raha nale mpanjaka tezitra ary anao tonga zavatra tsy izy eto amiko eto tapaky tao moanareo zay nandehatany amin'ny Daniel hoe Daniel misy olona anankiray zay ary ohatra zaotrazo atsovy izy tonga amin'izay Daniel nofy efa dépassé ray volana no samborony Daniel ndray any rehefa miasa ao anatinao io fanahy io misy récupération na fotoana mahatsiravina be misy mampitapombava amin'ny fahavalo satria zay zavatra rehetra mety nampiotikodina an'izao tontolo zao amatorana nomen'Andriamanitra anao adindray hitako fa manomboka zao nao fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra dia ho azonao nyvaliny avy any ambony ny amin'ilay problème tsy nety nivahatra amin'izay eny tonga amin'izay Andriamanitra
androata amin'ny angaty sy miarona amin'ny andro Pentecosta amelana ny fahasoavana ho ao anatinao teny fahalalana ho ao anatinao fahalalan'Andriamanitra raha miavaka Daniela toronao zao ao anatinao fahalalan'Andriamanitra. Alleluia. Jesosy talohan'ny akarany tamin'ny mpianatra ty mahafinaritra ty teny Jesosy ty ho avy ny andro izy hitonananareo eo anatreny mpanjaka sy ny mpanapaka sy ny legioma zao izy zao anefa aza matahotra an'izay zavatra ho avalinareo fa amin'izay fotoana zay izy ny fanamasina no metraka ny teny eny amavana no teny io le hoe teny apetraka ny fanamasina io tsy teny zareo fa teny ho fanamasina io le teny fahalalana. Amen. Ka ny fanahy mampianatra antsika ny valiny ara-potoana mahafantatra ny tokony atao ara-potoana sika rehefa miasa ny fanomezana io fahalalana eo no eo vahaolana eo no eo. Misy mianatra siansy fa misy mpifeny siansy, misy mianatra tomoteny fa misy ampiasainy teny. Aveo misy mianatra siansy fa misy no manan'Andriamanitra feny siansy, misy mianatra tomoteny fa misy ampiasainy teny. Rehefa natao fanamasina teny velona mandehandeha tsy miasa saina hoe inona ny zavatra tokony ataoko fa ny zavatra tokony atao dia tonga meloha amin'ny fotoana iseho zay problème eo dikan'izay fa olana mandehandeha atoato ny zavatra hitsaka miomana fa meno fiafarana ny fotoana ty dia misy olona eto afaky miampiasa olona mihoatra ny mboari amin'ny anarany Jesosy avy amin'ny Nazareta. Alleluia. Rehetra zay olona zay dia mitiafa mafana Andriamanitra. Fisiany fanomezana io tsy sakana ho an'ny olana fa antoka ho amin'ny vahaolana. Ny fisiny io fanomezana io tsy sakana ho an'ny olana fa antoka ho amin'ny vahaolana. Tadidio fa manampy ianao zao tontolo zao amin'ny teny tsara lahatra ampiaranao amin'i Jesosy fotsiny. Manao zay fomba sy moyen rehetra izy atonga anao tsy isaina fa ho amin'ny Kristy fototry ny fahasoavanao. Ary ny fanahy rehefa tonga ao anatinao tanjon'Andriamanitra itireto ane inona ny mamaky an'i Jesosy ihany. Telo taona izy ny teto an-tany nanomboka ministera izy tamin'ny fahatelopolo taona telo amin'ny telopolo taona izy tonga dia manino maky izy dia tonga mpianana apakatra niveau mpianana amidingana misy azy. Alleluia. Ny asa tokony ataony kio areno asa rehefa zany satria za makany amin'ny ray zavatra misy dia zao Andriamanitra teseho amin'ny endrika goavana fa raha milaza aminao fa aza disinao raha miteny an'ity zavatra teny amity any arivo. Ny problème amintsika reto tsy mifantoka amin'ny fahamarinana zay lazain'Andriamanitra amintsika. Ny teny rehefa ampianarana todika makany azy rehefa izy ampianarana zao iza mariko rehefa avy eo zany zavatra tenako zao so eto zarain'Andriamanitra aminao ny fahamarinana mianao daholo toko sy andinindretra ary zavatra ao anaty baiboly izy afaka nanokatra ny sainao hoe possible ny elo ao anatinao rehefa manaiky ianao ny ho fantsona azy ny elo ampiasaina amin'izay anano le etaeta fa ho felony ianao dia ho asehony eo amin'ny dingam-pamantarana sy fahagagana asehony eo amin'ny dingan'ny fahatsarana tianiseho eto ambony tany zay mahatonga amin'ny Paoly miteny iraka solotena Kristy izahay ambasadorana eto ambony tany afaka ny andeha amin'ny fahatsarana satria ny fanan'Andriamanitra ny halleluia. Le izy sotra fahatsapany tena miaina sy mampiaina tsy zavatra lazain'Andriamanitra tany zay fotsiny fahatsapany tena. Amen. Halleluia. Ka ny fanamasina mampianatsika ny valiny ara-potoana mahafantatra ny tokony atao ara-potoana ary rehefa miasa io fanahy io fahalalana eo eo ny amin'ny vahaolana eo eo. Alleluia. Tsy miasa saintsika ny amin'izay zavatra tia siansa atao fa rehefa nampiakaritsika eo amin'ny toeran'ny olona hifeny siansa miaraka aminy. Halleluia. Tsy miasa saintsika hiaratra zay hevitry ny teny so misy sain'olombelona
ndika ny fahamarinana ho tonga fanoarana. Totoro misy koa fampianarana lasa fanoarana daholo le fahamarinan'Andriamanitra rehetra. Ny antony dia tsotra, tsy ampileheri-ponao anaty anosika anao isaina izay zavatra tian'Andriamanitra sainao ara-potoana. Ohatra raha miteny Jesosy ny tendrombohitra ny raha miteny anao io tendrombohitra io mihitsy ny tenenina tsy problema anao. Mo dia irikanao ka ny problema moa zany tendrombohitra io mety fanoarana zay. Halleluja. Fa fianarana ny teny mitondra zay fanoarana zay. Fa rehefa ampiasainy teny anao mijoro misy ny amin'ny fomba ahoana zany ny afahako mamindra ny tendrombohitra io fa manelikely lava ny an-dranomasina zany izy ty. Allô, arakaraky ny antsonao manomboka manokatra amin'ny vision anao ahitsy zavatra ty Jesosy hitanao. Andray amin'ny fomba tsotra ny fampianarana. Jesosy ny tena mampianatra ny fomba tsotra ary zay zavatra andresany tamin'ny mpianana laza izy fa tsy misy fanoarana. Taozy izy ianareo no tenenako mivantana fa miasa ny fanoarana. Kana mivantana ny fampianarana ianao tokony andray mivantana zay zavatra lazay sy ampiaina mivantana zay zavatra mpanaovana famoronana rehefa titotia. Antotsika iombo-po iziriziry mandrapitanga zay zavatra tian'Andriamanitra ho atao. Eo fait mila miombo-potsika mifankatisika mifampiazana tsarasika mifanohatsika miara-mijorotsika miara-mamindritsika. Halleluja. Tavadava mandanitra ny tavadava ary isorako an'Andriamanitra ny fisy mpiarana mampiretraka ny azo ekaela mahavita azy nareo e. Halleluja. Tsy marateka Tsara Andriamanitra, amen. Toloha tanora mbola toizantsika kely izy. Faharoa, fanomezana fahendrena. Io fanomezana fahendrena io fahaiza manao hoenti mamaky olana sarotra. Laza oma Daniela teo tamin'ny Daniela toko fahaefatra. Zay olana tsy voavahan'ny magicien mpanano ireo mitambatra lasa tany amin'ny Daniela amin'ny fiafarana. Raha mpamaky baiboly ianao dia tsy mandeha mpanandro tsony ary tsy mila magicien tsony. Toroa tsara tagna zay meny tsy dia mandeha maka hevitrevitra any amin'ny mpanompo sambo zany tsony fa zay no tonga amin'ny fiainana mikatso. Toroa tsara tagna zay meny. Ny antony dia tsotra ny fahendren'Andriamanitra mbola lavidoroa ireo. Efa ela nahitako fa Daniela ihany ny sekoly farany dikan'izay any amin'Andriamanitra ny sekoly farany. Zavatra ilainao ny fanomezam-pahendrena fotsiny dia tonga anao tsy very-hevitra fa tonga anao antsangan'Andriamanitra mihevitra Andriamanitra anapaka sy fehny zavatra rehetra. Lasa mpifehny olon-kely Daniel. Rehefa mifahendren'Andriamanitra dia lasa mpifehny olon-kely rehetra koa ianao. Ny fanahy fahendrena, ny fanomezana fahendrena mananatra ny andeha tonga mpanapaka ambony sy toteny. Raha tianao mifantatra ao anaty baiboly Daniel dia tsy hoe mpanapaka tao Babilôna fotsiny fa izy ny olombelona ny ekeny firenena anankiray atao mpanjaka ny mpanjaka Daniel. Jereo fa ny fahendren'Andriamanitra tao amin'ny Daniel natonga azy nalay tsy niala teo amin'ny fanjakana zany mitsy Daniel tamin'izay fanjakana rehetra mifandimby. Vao jerenao tonga ny Nebukadnezar iray, Nebukadnezar io Daniel io. Tonga ndraiky Darius io Daniel io. Iza daholo ny tianao fa zay mitondra eo na inefatra amin'ny sesy Daniel io foa. Ny antony dia tsotra rehefa aminao io fanomezana fahendrena io ianao le tao hoe olona tsy azo ahilika ary tsy azo ilana. Mpamatsy vahaolana mandehandeha Daniel ianao koa. Ianao le mpamorona vahaolana ao anatin'ny olana sarotra trehendreny. Fantatrareo hoe Jesosy tamin'ny Maria Magdalena efa magnendy moanja Maria Magdalena avy any ny olona rehetra efa nandeha orinan daolina dia torabato. Amin'izay misy vato karagana misy vato kolonjo. Ny ansasa efa natao ese misy kasika kely tany amin'ny lamosiny tany fa ny ansasa lengezangeza tehiriziny eo fanatreha Jesosy. Ka zay mba voa devoly mientetra izy miaraka amin'ny vato kolonjo kely hoe androany afatesanao tsisy olona maty zany rehefa tonga fanatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Ino zavatra izy ho avy reo dia tsy fantatra andreo fiampototry ny solo sy ny fahendrena izy no mitondra an'ilay vehivavy jango vonoina. Jesosy niondrika izy amin'io miantso an'ilay fanahy izy io omboromborombo hoy Jesosy
raha teneniko zao hoe aza mitorabaty azy nareo fa mampalahelo izy sentiment zany fa tsy sagesse tsy fahendrena fihetseham-po zany Marie kely seul ve dia nareo rehetrarehetra dia tsy menatra vao mainy olona tonga dia siko io fa jereo le fahendreny naprisian'ireo torabato fa ny sakana tsy misofondrao ny ainy fa ny fanano ny saitsaina teny fahendrena anankiray Jesy nanota taminareo maprisika mihitsy a toray vaty voalohany izy tonga dia izy lefasion manelingely na programmatsy misy dia vola texte be misy anao leriva mieritreritra izy fa androany ny andro andringananao mieritreritra izy fa raha tonga tongatongavanao teto hoe vitatreo ny amin'ilay fisandratana sy le promotion anao reny mahita andro any arivo fa test izy dia iteny sady ala eo afiananao hoe manelingely na programma dia hosorana am'izay aka tsy tsy be resaka miteny fo izy nefa misy lantsana manomboka anao ny arivo raha inao ilay karazan'olona be resaky reny zay mahatonga anao atala feno resaka ao daholo babaisy vohitra io moa lefa teneniko misy mampiana ositra ny reto mifosafosy io iresaka ino tsy hoe Andriamanitra dia tsara fatatra fa ianona neka manany raha rainao iny atokotro zavatra nazay mena oka eto zay lela-paradireny oka zay oka ataotsika androso ara-panahy ataotsika hiatika ny zavatra tokony mantsena ataotsika hifandray tanana ahatonga ny asan'Andriamanitra ho any amin'ny dingana avo ataotsika hanambaivana an'izay zavatra tokony vesatra ara-panahy eo anivon'ny fampona ho any an-tantena halleluja zavatra tsy mahasorety ajanony daholo eno ty zavatra anankiray ty tamin'ny talata ny tolomomba ny namana dia fantaritra hoe namaniza ny namanao amen io pasteur Jova vombelona fitoana ny alalana nompo fa mbola tsy nisy fotoa zay lesak'olona zany na indray mandeha azy io izy io izy ina tonga atao mpandrosoana fanjakan'Andriamanitra ahoana ny anana ahoana notran'izao ahoana ny ty ahoana ny ty any amin'ny fanjakana ny samy ary zay nefa teneniko mahatonga ny firenena mandroso ny Amerikana tsy manam-potoana ifosana olo zany dia mandroso fa ny tany Afrikana mahita ny osika Afrika tsy mety rehetra miala ao anatinao fa ianao le olona mandroso reny ray manana fisainana tsara vision tsara ny ositry ny fifosana miala ny anaran'i Jesosy alleluia ny ositry ny fiatena ao anatin'ny fahendrena vokatry ny fanomezana Andriamanitra fahendrena ao anatinao mitomba ao anatinao ny anana mareteka ao an'Andriamanitra alleluia Jesosy tsy be resaka zany aloha moa zay resaka amin'ny marikely fa hidinika amin'ny aloha zay vao resaka aminareo a marina avinaika ianao tena nataonao ve zany zavatra zany fa maninona nanao azady fa izy atao ny lalakalianao efa taiza zao nareo voatongeto zany ty nataony Jesosy Jesosy tsisy tahin-resaka azo ny atao aminao resaka tsisy tombony dia misy hoe avela hoany inona ny atao zao natao amin'ny hevitrao ty vehivavy teratsakatsanga so tena fotoana misy dia efa nanafana teotra zao le fariseo be volom-bava be reny so zao tena dia naso ty misy tititira tonga le tapotoany io moany satria tena tratra misy fa viole ny lalamosesy teo Jesosy mijeritra an'izao sady tsy ndrara iny satria mitsaraka raha mitsara mikaotany tsy ndrara iny manotrondra teo mitany tomposara ianao ve olona miresaka aminao nefa le hoe fariseo ngeza be ohatrany hoe ianao ve miresaka président de la république ohatra dia izy miresaka reny dia ianao manoatra background tsy faratsara olona ne zany ka tena tsy ndrara iny Jesosy hatramin'ny farany toro teo ka tsy tena tsy nasiloatra zay akofa ny raha moa nasiko oatra zay
vita izy rehefa avy eo todika amin'izay ay zao ary za koa tena te torabato mafy izy tazitsita taminareo aloha toravatazoaloha raha misy afaky ny torabato jesosy satria tsy nanota ko jesosy zany tsy manao kolareo mianao amin'iny ety lasa tsirairay izy zany le teny pahendrenza rehefa miasa ny fahendrena dia mitsahatra ny tabatabatsy nareo hoe le tabatabatsy iovinao eto revate rehefa miasa ny fahendrena dia mitsahatra ny tabataba tonga dia nanginy taitra be fa le vato saika nandevenana amin'ny Maria Magdalena mivondrona teo ambany teo le saika nanitorahana azy zany hoe vato nahavita nanaovana fototra trano allo mahita manomboko zao fa mahatonga an'io tabataba aminareo io na amin'ny ankohonanao zany avela hoe teny an'ity ty fanomezany ty ny ilainareo menakavy dia mitsahatra tsisy tabataba tsony rehefa mahazo fanomezam-pahasoavana amin'ny alalan'ny fanahy fahendrena ianao tsy mareteka zany hoe misy fitsarana amin'ny toerany fahendrena miasa misy fitsarana eo misy vao fampiresaka dia mifampiresaka ny fahalemem-pana satria olo-kendo miresaka voanozy izy vokom-pitoroteny fahatezerana mipetaka izy ohatratra miadala vao misy miresaka dia fahatezerana vao fampiresaka ohatra ny teny alika romotra fanakirendreny fa mbola raitrano ok zay tisy volentiny ilainao tanareo zay fanahy zay zao raha misy eo anaty dia tesitra le fanahy maninona koa zay malinao ty ny alika le fanahy zay momaly zay enao ne olona memezako zay fanahy zay naropotra za alleluia alleluia hitanao misadrese amin'ny zavatra-na-fanahy dika zay rehefa manomboka miakatra le fanahy efa midelivre zay aloha ianao fitsorana andro any arivo andray ny fanahy fahenena eny amony aminara jesosy afamazana alleluia rehefa mifontany ony resana ka mbola voakenja ny olona anankiray testizy dika zay efa ela loatra nareo zay nefa tana fa ela loatra nareo miaraka manaova divorce amin'io anao rany ohatra ny olona mpijangajanga raha voateneninao hoe avitsoro vatin'olona io satria nao na mbola miaraka amin'ny vatin'olona rehefa avy eo raha mbola hanana programa nondakontana azy zany firan'andriamanitra mifantoka ny zava-nabolon'andriamanitra fa tsy jerenao rehefa vita kosa iny mijerenao amin'izay alleluia alleluia inoene alohanao misy mpiteny dia misy mpanitsy dia misy mananatra toy zay mandeha amin'izay tianao zany maro ny olona tsy tia satria magnitsy toraka loatra moa ny rehefa miteny toy zay rehefa aveo tanaky Davida ne tsy maintsy eny amin'ny tampokana ny Goliata mivaky amin'izany zao alleluia alleluia miova dôla atsagnana ny tanan'izay olona hoe nanao sy nety ka tsy miteny amiko tato fa na iza na izaka zavatra fantako tsy maintsy mampianatra zao tsy mety ty tsy mety ty aitsy io ty tena tsy hitakon'Andriamanitra mihitsy rehefa zavatra eto anymba zavatra tsy maintsy mitsoana ny tsy fanaovako an'izay dia fa melako anao izotrany amin'izay lavina tsy tokony alianao nefa za madinina aminao rehefa avy eo za tsy teo adinina efa ny anjara tezitra mo ianao beba tsy tezitra ianao afa samihafa ty anankiray fahatelo ty dia nomboka hivavaka ao antsika tsira avy amin'izay io le atao hoe fahatsolom-panahy mahagaga eto tany miatik'olombelona ianao ary miatik'olona anao
misy karazan'olona moty tsara eo masonao fa tsy tena tsara izy aminao to marina fa tsy tena marina halleloia oabola tokony amin'ny filondiny fadimy amin'ny roapolo misy raha leveryolona fa mety nefa mivarina any amin'ny tokony tsaneno izy vakio teny io ka misy opportunité ohatry ny sary zany hoe ty tena avy amin'Andriamanitra tsy ny hevitra tsara rehetra no avy amin'Andriamanitra tsy ny hevitra heverinao fa ilaina rehetra no avy amin'Andriamanitra fa fataro avy amin'io fanomezana mamantatra fanahy io ny tena hevitra no miafina ambadika ilay zavatra-renao mafinaritra iny raha tena Andriamanitra marina inona tsy misy moto tea taminanao zany fa tsy tianao koa izy tena marina mijery azy ianao ady hita soritra fa tenitra ny olona faran'izay tsara izy fa misy dingana kelaka zay mpafantariny fanambasina hoe tsara velatsy Jona toko voalohany fefatra amby roapolo ary Jesosy izy nomobily olona tao dia hozy Jesosy za mahafantatra ny olona rehetra zay le discernement zay